Miaraba tompoklah, miaraba tompoko vavy, manaraka hatrany ty fandarana zany malaza ity. Larina fahafolo isika am'izao fotoana izao. Larana izay ahafahantsika mamaritra sady ny amin'ny hoe inona sinona no lalana nahazoantsika nanatanteraka ity fandarana ity ka nizarana am'ireo lafim-baovao sy lafim-panadadiana mahakasika ny fiainan'ny firenena. Miezaka mitondra aloha hevitra izay atao anatin'izany fandarana izany mba ho fantatry isika vahoaka ny amin'ny zava-misy marina iainan'ny firenena. Ny tanjona manko dia ny hoe mba ahafantatra ny tena vaovao marina sy ny zava-misy ny vahoaka fa tsy ny honohony sy ny tsao. Matetika manko ny honohony sy ny tsao lasa zava-misy ary ny zava-misy dia resaka honohony sy tsao izany. Zay fifamadian'ny adihevitra roa zay no nanahirana ny fomba fitantanana ny repoblika tato anatin'ny telo taona nisiny zao fanjakana izao. Ka izany no mahatonga anay tsy mikely soroka mba ahafahany vahoaka mahafantatra ny zava-misy marina atao anatin'ity Madagasikara malalantsika ity. Am'ty androany ity sika de ifantoka manokana ny amin'ny herinandro zay ho diavin'ny firenena izany. Rehefa manitsaka ny alatsinainy etony zao dia tsy maintsy maminavina ny hitranga mandritry ny herinandro. Zay hitranga mandritry ny herinandro izay dia ahatsapana avy hatrany ny amin'ny hoe hafapana sa angatsika ny lalana ho diavin'ny Madagasikara. Ny raharaha avy hatrany zay mahakasika am'ireo raharaha mafana sy mahabe adihevitra no tokony hifatohan'ny sainy rehetra raha zay herinandro ho resantsika izay. Andrasana ohatra am'ty herinandro ity ny amin'ny tohan-draharaha eo anivon'ny knapsa izany. Ny raharaha eo anivon'ny knapsa zay tsy iverenantsika tsony reo fanodikodinam-bola zay nasina fampiatsoana an'ireo tompon'andraikitra eo anivony zany orinasa izany. Raharaha zay nahatonga fiakaran'ireo mpiasa syndikalista teny anivon'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana ka nentina hitoriana sy ny ampanganan'izy ireo ny am'izay mety ho raharaha anatin'ny knapsa zay ka misy ny famoaham-baovao. Afaka noho ny fisalasalana ireo mpiasa tam'izany raharaha izany. Fa tsy tapitra tseo akory ty raharaha knapsa ity satria mbola mitohy amin'ny ady anaty ao anatin'ny knapsa ny tolon'ny mpiasa ka nangatahan'izy ireo zay fitsirehana ny amin'ny fitantanam-bola sy ny fitantanana an'ity orinasa lehibe zay manana andraikitra eo anivon'ny vahoaka sy ny firenena ity. Fa nangatahan'izy ireo ihany koa ny hananana mpitatana vaovao zay mahatanteraka masotsivana napetraka ireo syndikalista na ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ny syndika zany sy ireo mpiasa mpanodina an'izany knapsa zany ray manontolo. Raha toa manko ka goragora ny fitantanana dia ho zary lasa any amin'ny tsy alehany ny volam-bahoaka na ny volam-pikambana zay arotsaka ao anatin'izany knapsa zany mba ahafahan'izy ireo misitraka amin'ny fotoana zay sy ny fisotrondronoana na ahafahan'ireo zaza malagasy misitraka ny volan-jaza sy ireo renim-pianakaviana na ireo tratry ny loza am-perinasa izany. Hamoaka izay mpitatana vaovao ve ny filakevitry minisitra amin'ny alarobia izao. Mikatsy manaraka ny tsy fisian'ny mpitatana ao anatin'ny knapsa manko ireo famoaham-bola sy ireo fandraisana fanapahan-kevitra ao anatin'izany orinasa izany satria tsy misy ny mpitatana afaka hanaosony am'ireo kirakira nantota taratasy zay ahafahana mitondra ny fandaminana sy ny fitsinjarana an'ireo famoaham-bola ao anatin'izany orinasa izany. Fa mbola andrasana ao anatin'ny knapsa ihany koa ireo antota taratasy zay nahabe resaka teny amin'ny tambajotra serasera ny amin'ny hoe raha isy ny fitsirihana ary raha nomboka ny fitsirihana atraiza izany antota taratasy voaresaka izany. Ity herinandro ty ihany koa no amaritra ny amin'ny lalan'ny vidim-piainana miaka-midina eto Madagasikara. Satria tamin'ny faran'ny herinandro teo no niona tamin'ireo mpandraharaha zay mpanafatra an'ireo entana fampiasa andavanandro ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny fandrifana de mbola mitohy tamin'ity fiandohany ty herinandro ity zany. Atraiza ny dinika hifampiresahan'ny ministra am'izany. Atraiza mety ho fanapahan-kevitra raison'ireo mpandraharaha zay natao mankilabao nandritra n'izay fotoana samihafa izay satria ny fanjakany indray no lasa nisehatra teo amin'ny asan'ireo mpandraharaha ka mpandraharaha lasa anjorom-bala ary tratrany hoe mety misy manafina an'ireo fitaovana zay fampiasa andavanandro na mety misy miny mampiakatra am'izay vidin'entana izay.
fantatra nefa ny tontolon'ny fandrarana fa nitolotra sy ny tinady no mamaritra ny vidin'ny entana sy mamaritra ny fahazona sy mampiditra n'izany entan'izany akoatry ny hoe misy asa sy andraikitry ny fanjakana amin'ny fanampondrana ny fampidirana reny entan'ireny mba tsy ho tataovaketra be loatra reo mpandrara miverina amin'ny adevitra tokony hedikevitra zany ny fanjakana ny amina hoe tsy maintsy manome asy ny mpandrara sy ireo sehatra tsy miankina mba hahafana mifampiresaka anatina lalana sarotra toy izao de tahaka izany reo mpisehatra zay manakaiky vahoaka amin'ny anjaran'ireo mpanjara sy mpamogady am'ireo vokatra ilaina andavanandro tsy ny fandrangarangan'ny fanjakana akoryny ka hoe hametra ny vidin'ny entana ny zava-dehibe fa ny ahazona mijery ny tombony ho an'ny mpandrara ny tombony ho an'ny mpanjifa ary ny tombony ihany ko ho an'ireo mpisehatra madinika zay eo anelanelan'izany ka afaka mitondra fiariana tsara mifampila ny rehetrarehetra fa tsy mifamono ary zay fotokevitra mifampila izay no tsy ananany zao fitondram-panjakana izao fa mbola andrasana ao anatin'ity herinandro ity ihany ko ny adevitra zay mahakasika indrindra ny etsika eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra na me 5 andro ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo mba hamaliny ny mpitatana ny commune urbaine Antananarivo renivohitra ny am'izay tokony hametrahany fialana satria nisy ny fitantanana tsy mety ary nisy ny heverina fa tsy fahampahafantarina an'ireo mpanolontsaina tamin'ny alalan'ireo fanapahan-kevitra no raisina teo amin'ny ivony zany tanàna Antananarivo izany na de efa namaly aza mibe ny tanàna fa tsy hametra-pialana dia tsy misakana ny 5 andro tsy handeha akoriny zany ka ity herinandro ity no hamaritra ny 5 andro am'izay mety ho fanapahan-kevitra raisin'ireo mpanolontsaina ny tanàna mikasika indrindra ny fitatana mibe ny tanàna fa fantatra eo ihany ko ny aminy hoe inona mety ho fanapahan-kevitra ho raisy ny fitondram-panjakana zay tsy aheno teny am'izao fotoana zao mahakasika ny raharakinapsa mahakasika ny raharaha Antananarivo renivohitra ity raharaha ity dia heveriny rehetra fa hanokatra adevitra vaovao na indrindraindrindra mahakasika fotsiny ihany aza lay raharaha 2.1 miliara ariary sy ilay fananganana orinasa ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra SMGD ny fihetsiky mpiasa treto zay nangataka ny anatsarana an'izany asa zay fataon'ny mpiasa eo anivon'ny commune izany mba ho tanterahan'ny mpiasa fa tsy ny orinasa tsy miankina no andray zany asa izany nandefa taratasy mirakitra izay fangatahana izay ny teo anivon'ny syndicat ny mpiasa ny commune na Antananarivo renivohitra ka nameroa 70 mibe ny tanàna mba hamaliny izy ihany efa namaly ny be ny tanàna ny tsy mahara-dalàna ny syndicat ndray ary tsy fahafantarany syndicat ny valiny fa tsy nyresaka am'ireo fitakina zay nataon'ireo mpiasa ao anatin'ireo amin'ny 70 ny be ny tanàna atreto zany de andrasana ny fihetsiky ireo mpiasa zay miombona eo anatin'ny syndicat ny mpiasa ny commune Antananarivo renivohitra handray izay fanazavana neto mibe ny tanàna izay ve hieno zay mety ho valo ny fangatahana neto mibe ny tanàna any tsy fahafantarina ity syndicat ty izay ve sa hitondra adevitra vaovao eo anivony zany commune na Antananarivo renivohitra zany ny mpiasa manodina izany commune izany ny herinandro mbola maritra ity herinandro ity de ny herinandro zay hisin'ny fivoriana eo anivon'ny fanohanana zao fitondrana izao na ny armada antoko politika vitsivitsy no mitambatra ao anatin'izany ny lia raiky ny avy ny maintso ny MMM ny freedom ny araka isika anisan'izany koa ohatra ny antoko TGV sy ireo antoko sasatsasany zay taty aorina izany ifatohan'ny adevitra tokoa zany resaka izany ifatohan'ny adevitra satria mahita fahavakisany sambo am'izao fotoana zao ny mpanara-baovao satria niala ao anatin'izany ny MMM ny fialana ao anatin'ny gouvernement tamanko zay ahafahana miasa sy mampandroso zay hitondrana andreo vinanasa samihafa dia fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena izany sy fandraisana andraikitra amin'ny fanohanana ny fitondrana ny rahana nametraka tamin'ny taona 8 sy 9 sy 2 ka raha miala ao anatin'izany ny vondrona antoko MMM tamin'ny alalan'ny Front National raha ny sorona ao anatin'izany fanjakana izany ny secrétaire général ny présidence zay avy amin'ny antoko MMM zay azo lasaina fa andro roa lehibe zany ambaratsika zany dia ahitana taratra ety ivelany ny aminy hoe misy disadisa marisarisa ary misy disadisa tsy ahafahana miara miombona ao anatin'izany vondrona mpanohana ny fitondrana sy ny filoham-pirenena izany
raha tokony nanatanteraka fivoriana tamin'ny faran'ny herinandro teo ty vondrona Armada ity dia sy tanteraka tsakany sandavana izany nohon'izay mbola tsy fahafenony reo mpandray anjara tao anatin'izany adevitra lehibe zany. Andrasana hatreto zany ny amin'ny hoe mizotra makaiza ny dinika de inona ny fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo. Fa mahazovahana aloha ny antoko avizy satria raha tsy nahazo seza nandritry ny 3 taona de niverina ao anatin'ny fitondrana indray nahazo seza amin'ny alalan'ny ministra anankiroa. Rehefa nesorina teo aloha ny antoko maitso tamin'izany andraiky ny ao anivon'ny tontolo iainana zany ka namoronana ministra lefitra dia naverina ho ministera lehibe indray ao anatin'izany tontolo iainana zany ny antoko maitso. Mitsotsotra aloha zany hatreto ny antoko avisy ny antoko maitso satria tafaverina ao anatin'ny vala ny gouvernemanta. Fa ny antoko MMM dia afaka ao anatin'izany endrim-pitantanana izany satria sady tsy ao anatin'ny gouvernemanta tsy manana andraikitra lehibe intsony eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika. Fa ny antoko MMM nefa dia manana solombavambaoka maromaro ao anatin'ny antenimera pirenena. Ny Freedom vao tamin'ny herinandro teo no niantso ny filatsahan'ny filohan'ny repoblika. Raha mangangina tsirey kosa ny lia raiky ary tsy tazana ny hoe inona no andraikitra azony ao anatin'izao fitondram-panjakana izao. Ny filohan'ny araka isika moa izay manana andraikitra mahasovoy azy any ivelany de tonga eto mihitsy manara-maso akaiky ny fivoarany raharaha. Misy dikany ara-politika zany rehetrarehetra izany. Madiva ho vaky ve ny sambo, ho tritra ve ny fiarahana, sa amorona adevitra iombonana vaovao indray hanavao an'le fiarahana taloha ity Armada ity. Afaka iaiky sy iain'ny tsikera ve ny Armada mahakasika indrindra ny amin'le hoe misy tsy fahaiza mitantana ary misy fahadisompanentany any vahoaka amin'izao fitantanana amin'ny firenena izao. Satria mantsy ny Armada no nampiakatra an'Andriamatoa Andry Rajoelina eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena. Raha tsy manaiky izy ireo fa misy ny lesoko de na manaraka bokony fotsiny ihany sy manaraka efa ny amin'ny zavatra tsy mety zay iaina ny firenena amin'izao fotoana izao. Ho tanteraka ve ny tenin'ny teza ve fa raha izy rehetra ny ao anatin'ny fitondrana de mandroso Madagasikara. Afa-po amin'ireo seza azony ao anaty gouvernemanta ve zany antoko zany. Ary afaka hiady hevitra amin'ireo mpiray donakafo aminy ao anatin'ny Armada ve ity atoko ity manoloana ny ady izay fanolana ny solombavambaoka sy ny gouverneur na solombavambaoka sy ny ben'ny tanàna na ny solombavambaoka sy ny ministra amin'ny fitantanana firenena ka hita zany ny any anivon'ny commune na distrika na faritra. Mamenatra rehefa vaky Ambatolampy ny ady misy eo amin'ny Rotota. Fa andrasana amin'ity herinandro ity ihany koa ny mahakasika indrindra ny mety ho valo teny ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy mahakasika amin'ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Rosianina. Inona no tena azo adika sy ao ambadiky ty fifanarahana ara-tafika na ara-miaramila ity. Tsisy firenena androtsaka fitaovam-piadiana fotsiny zany na mebojo izany raha tsy misy ny fifanarahana. Inona ny fifanarahana neken'ny fanjakana malagasy amin'ny Rosianina ka nanekeny izany fanaovan-tsony tamin'ny volana janoary izany. Tsara ho fantatry ny vahoaka izany mba tsy inona mamboly ny vahoaka malagasy satria heverina mba tsy hamatotra ny firenena raha pitso ravaka pitso ny fifanarahana zay mety hanohitoena ho isika mety ho fiandrianana raha sanatriny zany tsy voadinika sy tsy voahevitra. Fa amin'ity herinandro ihany ty koa no hamaritra adevitra hafa eo amin'ny tontolon'ny géopolitika ny zava-misy an'ny Frantsa raha ohatra ka ny fifidianana filoham-pirenena ny resahana. Amin'ny lahady fa 10 volana aprily izao no hiatrika fifidianana filoham-pirenena ny vahoaka frantsay. Mitazona eo amin'ny larina voalohany araky ny fanadihadiana tombana ny filoha frantsay am-perinasa Andriamatoa Emmanuel Macron amin'ny alalan'ny isam-bato 20 isan-jato. Manaraka azy ao Marine Le Pen 20 isan-jato. Tafiakatra laharana fahatelo Jean-Luc Mélenchon amin'izao fotoana izao zay mitazona ny isam-bato 5 ary Éric Zemmour aty amin'ny isam-bato 7 isan-jato raha toa kosa ka 8 isan-jato ny an'ny Valérie Pécresse. Anova endrika lehibe zany tsy azo atao tsinitsinina zany satria miankin-doha amin'ireny malala amin'ny fanapahan-kevitra Madagasikara. Ary misy fifandraisana ara-diplomatika sy ara-ekonomika sy ara-politika sy ara-sosialy mbola mifamatotra amin'ireny malala. Na de fanindriny rehetra ara ny hoe tokony ho tapaka zany fifandraisana zany fa mba hanana ny tena fiandrianana sy ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara amin'ny fanapahan-kevitra. Ka na ho tafaverinao Emmanuel Macron na Marine Le Pen na tonga eo
na Jean-Luc Mélenchon zay manomboka miakatra am'izao fotoana zao dia anova ny endrika foana zany am'ireo fanapahan-kevitra rehetra zay diavin'ny fanjakana malagasy. Tsy mandehandeha ho azy ohatra mety hoendriky ny fiarah-miasantsika amin'ny vondrony raisam-pirenena zay niara-ny asa hatramin'izay na ny PDF zay ny frantsay no manana ny teny ambara raha momba ny Madagasikara. Tsy izao lafo ny fiarah-miasa sy fifamatorana eo amin'ny Rosiana sy Madagasikara zao ho amototra amin'ny Madagasikara ave ny frantsay ary amela azy ho eo am-pelantanan'ny Rosiana. Tsy maintsy mila doniana sy mila fakafakainy zany fa tsy avela ho irery ka zany adevitra rehetrarehetra zany no mahatonga ny fandarantsika iresaka ny amin'ny hoe herinandro hisaitsaina na seandriniana no avy Madagasikara ty herinandro ity fa tsy azo mivaoka vototra ihany koa za amin'ny herinandro izany satria miankina amin'ny fiainany zany ho an'ny rarahana orinasa lehibe satria ny knapy sany resahantsika teo fa andrasana ny fivoarany fitantanana vaovao napetraky ministry ny fitaterana mahakasika indrindra ny Hermady sy ny fahampitehan'ny ACM am'izao fotoana zao hamaritra izany ty herinandro rehetra ity. Mamarina fandaharantsika isika makasitraka topola makatelona topovavy.